radio 400 MHz. Fresh off the grill, it's another Holy Hip Hop World Premiere. Noro ahoana avelao iny tsy azoko mihitsy ianao ty inona e tena mafiloha mihitsy ianao a ina ary ty makisitom-belona anao ty efa tenenina foana hoe mila makaina fa atao any ty raha alao oa na tsy ilamina ry trano io avelao ao tsy azoko mihitsy ianao ty za de miteny anao fa raha maninina io indray io zaza io a saraka atsika za zany tedavinao hipetra-potsiny eo mbo hofandrinao fa tsy anao e niminina makaina de mijere tele alemy ao le farako inona ny ampalemanao am'izany zavatra tsisy dikany eo tsisy dikany ahoana fa avelao a iny kofafa iny de lasa ery de anao ny apiritrano misy manao foana io na tsy zary de rehefa tsy anao zany de za aha makaina efa nisy ankizy nyjereko any akizy ie anampy atsika ary anao tsy nyresaka n'izany mihitsy za fitiavana anao daholo zany verinao fa tsy rara be mahazo raha maninona eo kialakambana kely ko reo ianao ako de ohatran'ireny zavatra kely tsisy dikany eo ve de ampaninina e dokotera ary tsy niteny hoe mipetraha fotsiny makaina mihitsy ianao ka mafy anerin'oro zay firetana nandritra ny telo taona mahery zay ao rehefa mipetraka Ianao tsy mba rehefa le mitandrina mpanampy a fa mba inona aloha maharatsiana anao ty zao aloha ohatra ny efa tsy de misy hoe inona tsony fa tamin'le telo volana latsaka iny tena marikivy foana ny tiako hoanina zany to de hitondrana zevy ray bazary zany ianao aloha ianao koa tsy mba mahay ratsiana mba ka ataona hoe pizza de mareniny to de vidina be da be atao trano nga misy mahay ratsiny zany e nga io safidiana fa zay tediava mivatana fotsiny fa ianao aty kotsy fa raha milamina soma tsara tonga soma tsara reo zanatsika reo tsy adimiko iny dokotera nasolo iny za koa ary tena mieritreritra zany mihitsy hoe tsy napoziko mihitsy hoe ho tonga ihany zao zavatra zao anaterako vola be iny tsy maninona na omeko motoru ara zany koa ve no asiko misafidy eo ampivarotanao izy zany ve ny tokony atao izy ianao eko raha ho ana aloha a de mba fifalipoko zaniko aleo tsika manao raki boady any am-piangonana firy taona zay nangatantsika tamin'andriamanitra izay izy namay antsika an'io nga verinao fa ny dokotera fitaovana fotsiny sady amin'izay tonga de kamany dobla be za eo ihany fa rehefa tonga reo a meko zay tiana hoentiko naiza naiza de miteny anao a sao de hoe tsongotsongony eo ny zanakany hoe kapokapohana fa malitsika nga ianao rery moa no sarotiny amin'ireo e samy sarotiny tsika aza vely tomatomany zany zazakely fa to de meonono dobla nge rery feno e miomana koa ianao mampisotro ronono tsy hisy atahorana zany efa miomana amin'ny rehetrarehetra miara-miary tory zenao matory ianao fa za mitaiza mety kosa zany ka fa na izany ary a rehefa nieritreritra tena enjana ihany zany mitaiza zazakamba zany zinanao enjana n'zany hitanao le vafaroa tamin'ny bebe anay mantsony niteraka kambany tantaray mamanay anahy fa tena enjany tsy vitan'olona ray zany zareo zany tsy ampy volako tsy tsika ene manam-bola e ka zay ny tiako tenenanao hoe sao tsika de hijery mpanampy e aya mpanampy tonga de hoe tsy manao nininona fa mitaiza fotsiny ny tsy matoky a za zany a na neny a na tsy haiko fianakaviana ny jerena mitaiza fa za tsy omeko olo-kafa zany zanako de zany a aina lalako izay anaovany azy io fa maninona e efa fay a aleo neny ny resahana de izy no asiana manampy anao eoko
raha zalo ianao dia nyzao dia mijery olona atokisana e tsy ho vitantsika izany io ka zay efa teneniko ianao zaiko rehefa aketana ianao zao dia efa zareriny eto ka efa hoe neny eoko ory feno a izy ve dia ho angagenao firy volana sa firy taona ty ny olona nge mampifana zany ny herinandro izy dia efa afaka mandefa hitany mijoro ianao dia efa vitany azy ka efa teneniko izy venao zao efa bolany ianao mifana eo aloha izy zany efa bolany ka efa bolany izany mbola tsy zaza atao hoe lehibe ka resahana izy na ho karamana ary tsy maninona e amataona ny angery sahako anao eto tenenina aloha dadako na findraty ary zareo zavy kely ny voalohany koa ny io e ianao be tozika be dia arabaina kironoro no men'andriamanitra ny fara saotra betsaka dada nanahoana ny famoahana azy amin'izay ity izy tokambana tsy araky ny eritreretiny fa hoana tena hoe nanao mora ka haikosako zany a tsy araky ny eritreretinay sy feno anazy mihitsy izay ny hevitra hoe hididy ara ny kanjo tena ohatrany hoe mifanosika izany zareo roa vo nivoaka indray a raha sazy mbola nikenikena indray efa io koa indray samy manany ny andro tokoa izy tika misy tena mifofoy volo mihitsy any amin'ity miteraka zaza voalohany ity ie ary mivoady tsy hiteraka tsony mandrak'izay be dia be mihitsy ny le tao alohako izao tena efa nety jaza 2 jours ony dia aveo mbola naoperena ihany zay ary zavatra mitranga mihitsy zany zany so zaza fahafiry anga ohatra zanaka faharona anazy fa Efa tena faharoa? jaly izy e niaraka teo izay moa zany faraparany fa tena izy fa mety ono jabola aloha e ny zavatra nahagaga koa dia ity fa taolahy indray reto izy fa nga moa tsy hoe vavy toko dia matsikaiky e tena hoe surprise daholo le fiainany fa ahoana e ny ekony tena hoe vavy Ah, teraka le zaza laozy izy raha sazy na ny akanjo any ange efa rose daholo fa inona koa ary mahatonga an'izany fa taiza moa nareo zany nanao ego tao amin'le hôpitaly niterahako io ihany dia dia efa tsy inona e aloha ny tenen'le sazo famasi le dokotera sa mbola tsy tafahoana nareo mbola tsy tafahoana tamin'le mpanao eko zay fa raha sazy koa tsy raha sazy ny tena hoe la feno koa tonga dia vao may faly dia efa mety amin'ny kolony lahy ary izy nakaiza mbola lasa nandeha nijery kosika eny any ivelany any dray reto izy sady be torimaso ie nilanja amin'izany tena hoe ao tsara tsisy niditra couveuse misaotra an'andriamanitra dia manahoana ny hafaliana aloha e tena faly zao hitany tady zao ka enjana ihany ray fiainanareo ireny ronoro efa tena za aloha tsy afiainiko anareo fa efa saika nanary toky ihany a aiza koa dia hoe nandritry ny telo taona sy tapany saika tsy nahazo zaza zay koa ary tena efa naiky rava-tokantrano mihitsy ka zany mihitsy angeny mampaditra lehilahy satria manimba toe-tsaina e manimba toe-tsaina le izy fa isorana be diaibe ny ao ambony tena zany mahafinaritra ka misaotra an'andriamanitra fa maiza mitondra tena tsara dia hoarahany sisa indray ie atao elaela aloha fa reto ary dobla be jerena moa mbola hiteraka fandroany ianao mbola ohatr'ireo ihany ai oaka aloka manahoana zao ry kambana kely any izy ry mama mahafinaritra tsara lasa ny anatrano toko zany e
diza mitsena azy moa zany zao zay mivady any no mifandimbilimby eko ay sady reny koa ny misy poso manatitra azy indraindray indraindray alaina amin'ny moto tsy lahambody kely ny areny ro mama tsy lahambody kely ho any areny fa inona koa tika zavatra teneninao e efa mahay miteny raty zalahy am'zaoko de zany ve de tsy mahataitra anao akory tantarako zavatra aloha mama lalao telefonina izy alay mamany fa nopaniny mama anao fa tora be andriamanitro orfeno a iny mahataitra mama zany zany zazakely reny fe de efa zany sahady sady nopaniny mama no mena ny daka be andriamanitro fa firy taona moa zany zao ry zareo e efa taona loza ina maloza zany mama zavatra tena matsilo saina de zany ve de tsy mahataitra anao akory ao anatin'le zaza tena mitombo saina ane reny e ary tsarovy tsara fa ao amin'io taonan'io le tamiketsa zany hoe zay afafinao ao anatin'io a de zay no jonjany any ariana any zaza noho reny zany mama a miteny anareo amin'io fitaizany io manina mama ny fitezananay ko zany ary ny ataonareo ko ska mbola zaza reny de me fotsiny ianao hoe rehefa any izy mioveny any sady be fo be a voatsymena zavatra tedava zay zao nahavaky an'io tele anay io ty raha ngarany ainy kopy andriamanitra manao izy mirola tena maresaka atao tanàny vaky aby ny akabeazany entanay ato tena loza marina raha azy koa izy zany de enao mihitsy mampianatra an'ireo zaza ireo teny ratsy tsy mampianatra an'izany ary mama fa zaza kely reny e salao koa izy anao zay tiany any any ampianarana zany ary atao maty vony mihitsy mipiara-mianatra aminy de ahoana ozy ianao ka za mihitsy any eno miteny azy ro mamy ve rehefa misy manadalany loha de asioko rehefa misy mamony de vonoy zava-doza mihitsy koa sy te ataonareo mariny ka marina zany ro mama ny zanako ve de mivonivonono zay o zana-bahoaka rehetra zao a manimba taranaka mihitsy ianao ka zary zany no tena mikolokolo hoe mampianarina izy tena hijoro amin'ny mahalela azo manana mihitsy a manana azy ro lahy kely reny tsy mbola nahita ray mpianakaviana ohatr' zany indray a raha rano ianao de nory koa ve manaiky an'izany zavatra zany izy aloha tsy manaiky e fa za mihitsy miteny hoe zavelao izy anao an'io e zay arato mitady ady mihitsy ndraindraiky kapohan'le zaza ka miteny hoe avelao izy fa zaza kely reo ka nikapoka ane tena fitazana mihitsy e fa nitsiana zay tsy mety amin'ny ankizy misy aza tena tsy mety mihitsy raha tsy hoe voakapoka zay vao mijanona za aloha de tsy miombokevitra am'izany ro mama zaza naharary areo ko kapokapohana hoana na ny mpampianatra aza de efa nafarako tsara hoe miady atsika raha reo nikapokapohana ho any efa misy tsy mety ataony de atsoa fotsiny tena hafahafa koa zany fitazana zany tsy mba mitovy amin'ny olona rehetra dady fa hoana napetsona tany am-pianarana tamin'ny herinandro tany am-pianarandry bainina ve e loza tena tsy napoziko fa misy inona sady menatra olona tsy hitako izay natao le surveillante amin'ny hoe mitratrevatra ohatry ninona hoe ohatry ny ahoana ny fitaizanareo zanaka zazakely ohatra izao ve de mavita an'izany fa inona ny nataony efa nanadala zanak'olona vavikely tao am-pianarana hony a le bolo kely efa misipa mihitsy zany zareo raha nifilazan'le surveillante e de napetsona tany izay ray aman-dreny a fa efa tsy normal le ray aman-dreny le kizy vavikely koa zany natsona ye de nampionina taonareo nampionina teo fa zany tena afabaraka loza fa firy taona reny boikely reny raika ambe folo andriamanitro zany ane le tena mahamenatra e de ahoana aloha izy ny mpampianatra
tena nampitandrina aloha zareo e izay ny tena nomentsiny hoe avy aminareo io fitaizana avy aminareo satria araky ambe folo taona zany mbola zaza andre kaky zavatra hitany ao an-trano ihany a no entiny any ampianarana ka inona ny hitany ao an-tranonareo nga izy ampijerenareo film ratsy zay kely eo a la teneniko antata hoe menatr'olona tsy hitako hoe inona ny zavatra ratsy ampianariko anazy ato fa de raha zany amezaka mitaiza ihany ianao fa tena tsy ny tena problème koa le fiarahamonina no isan'ny mamola volan'ny ankizy amin'izao ny ankizy fa tsy hoe tanora zay mihitsy de mbola vao zaza vao misaranono ange ny azo itenenana andreny e mbola tsy afaka lelo akory de efa manao an'izany sipa zany sady ka reo angery dada misy fotoana mandeha mijery video amin'ny telefona namany atsy amindry ralivatsy ay kay kosa misy an'izany de feno miakatra ohatry ny reny iny reny ave lao izy ianao zay tiany nefa tsy haiko hoe inona zavatra jereny zareo ao tena tsy mety kosa zany oloza ny anjohanareo raha izany no mitoy tena tsy hitako zay atao ary raha feno lasa izy mbola nanatitra moto an'olona tsy iny kaiko iny tamy iny aleo anariko fa tsy milamina kosa zany a mba teneny mihitsy tena ianao mihitsy zao no andrasako eto a fa misy inona vilo fa iresaka kely tsika vetivety aloha alamiko kely reto moto reto salama dada salama tsara vaovao tena misy vaovao mihitsy ato zany vaovao tsara sa vaovao ratsy vaovao ratsy mihitsy ary tsy mba risondry zavatra kory dada fa de tsy herijereny eto fotsiny isan'andro efa mihinana foana petra aloha ahoana indray zany zanakareo manao sipa zany sady raha ngatya inona ny mezana amin'izany le zalahy ty koa ohatry ny olona manina ny fitiavana lehibe indrindra dada fa filo taona aloha ty zanakareo sy raiky ambe folo taona zalahy fa atao hoana fa mba vaky fitiavana zany ko andriamanitra ianao zaza mbola be lelokely nge reny ka zay tsy nanota taminareo nao kitora-bato azy dada zao koa reny mba nena atao anatin'ny fitiavany aloha le zaza mba iaina ory feno ao tsara venao ty e tena ao tsara ary dada zany ve de iety sady zay mba vehivavy arany rahany nefa tsy lehilahy am'izay fa malaza be ny lasy mila vavy samy tsy vavy mety zany raha ngatya inona tsy mampety an'izany dada sasakely reny de fanao adalàna sady tsy manao de inona ny adalana zavatra hitsanga orinao mba afakaty fotsiny izy dada raha ho avy ny fotoana ny fahatanorano zany de ahoana hitako entin'le rio zao raha riva olo mba jerena andriamanitra o zany ary fiainanay ato e hoentiny atao ahoana mba mamanga raha fosa re le zalahy ty ianao ve tena raha sasakely raha gainao fialahako tamaina marina raha ohatra hoe mba hijery dada de mijanojanoana kely io aloha mba ataovy matotra moa ty fiainana ary feno za tena matotra dada izy anao araha maso e mba kadrena tsara le zaza fa tsy hoe tsy mety zany fa za manaonao foana ka atao ahoana ary zany ka efa tily le zanak'olonako inona reny antsiko an'le zalahy ty e sady izy ane dada raha mamony tena any ay any tany alehanay aleo izy ifakaty tsy maninona zany fa raha maso fotsiny de ataovy zay fantatrareo fa mety fa nareo ihany nijinja ny vokany raha izanyko zanga efa ty aloha dada de mba makamaka anany anay hoe ahoana sy ahoana no tokony atao zany tokony hoe sehoana ve le tsy mila an'izany a za mirediredy eo fa mahakamoana mmianao anareo ary dada koa tsy azoko mihitsy manaonao foana fa tantarako zavatra ane dady na za koa raha saika tsy nino fa tamin'olo le nampanatsoana tany ampianarana tany de zosiko izany ve de ho marina sokoko am'izay rehefa ariva nyrava nianatra iny jereko izy mitsamo mba mifampitatana kely ery toraviava atao rina hoe tena manao le zanako zany de mahafaly an'lahy fa izy lo bokopona kely mangina moa fa za mirediredy eo a andeha ka halako koa na nyresaka aminareo ahy alao aloha miandro sakafo e
dia inona vaovao aty aminareo aty ry mama? tsisy ambarakia Mahafinaritra ery aty izany, tena mangingina mihitsy. sady madio rivotra. Aleoko mihitsy aloha mivoaka kely naka rivotrevitra ty fa tena saturé be ny lohako. Fa nahoana nga ny asa mavesabesatra sa hoe iny? Ny asa moa io efa mahazatra ihany fa le fiainanao tranona eo mihitsy ry mama tena makivy a. Fa misy iny kia hitako amin'ny endriky ndry mihitsy ohatrany hoe valabalaka fafy izany. Izy ro lahy reo ihany ny olanao. Kambana indray izay. Tena kambana koa ny olana. Maditra ngery endry mamy. Zay nefa fantatro hoe fa inona indray ny ditra nataony izany. Zao dia io afaka BPC io a. Tsy noty tamin'ny alina. Tramin'ny alako tany an-trano mbola tsy tao. Feno rery no nitenenany hoe andeha hanao arrosage araka amin'ny ankizy dia any. Tena vela amin'ny feno indray koa. Eny moa. Izay nge ilay tena olana e, tsy miara amin'ny zany. Fa izy a tapotapohany hoe nahazo andreny dia hatramin'ny siny reny izy tsy mba misy discipline zany fa dia izay tiany reny ny atao. Indray reky izany. Dia tsy fantatra hoe lasa aiza izany? Tsy fantatra ho azy. Zany nefa izao raha ohatra hoe miteny a, sahan'ireny mihitsy manambana anahy. Efa nisy fotoana mantsy mba nanandrana ny trerona mafy anazy. Bainina. Fa zany ny fandrafandranana anahy ozy mama. Ohatrany tena za indray ndraiky tahotra hoe hamono anaty. Tsisy tahotra anahy izy na ny kely ary fa izy indray no tena nampiroro anahy. Ao aminay mantsy efa ny ankizy tsy azo treroma, tsy azo bedesina fa ny ankizy indray no miguide an'izay tokony ataonao. Ary za mino mihitsy ary a. Hitandry efa ao anatin'ilay fotoana miala sakana ilay ankizy izao. Efa lasa aloha za. Dia mety efa manandranandrana mifokafoka sy misotrosotro koa izany reny a. Zao dia samy mitondra motora iray ihany nefa olona tsy manana permis. Koa nanao accident kala. Izay nge ilay tena makarary ny andohako e. Feno amin'io tsy miasa saina fa dia hoe aleo izy hiaina e. Indray mandeha ny miaina. Sady zany nanao fetifety izany anio a araka ny teniko amin'dito eo mety misotrosotro any e. Lozy ty. Vaky ny lohako ro mama. Tsy hitako mihitsy izay sao atao. dia tokony ho tadiavina. Tantany tena tsy miasa saina amin'izany e. Antanio tsara aloha feno aloha sao dia mba hitany ihany ilay trasy hoe ery izy na ary. Ny tena zavatra tedaviko anie ry mama dia tsy le androany ihany e. Tsy io problème hoe nanao arrosage io fa tena hoe le fiainan'izy roa lahy mihitsy ny tiako ahitsy. Zavatra efa taraiky beky izany a. Tokony vao tamin'ny mbola kely mihitsy izy dia efa mivolavolaina. Tsy mety intsony izany dia efa mizaka ny vokany eto izany tsika. Tena manano aviny ireny a. Hono aky. Sao dia mba dressena amin'ny fivavahana indray aloha. Impossible raha izay. Alahady ny tena fanaovan'ireny fialamboly any ivelany miaraka amin'ny namany any. Imezany fotsiny ianao raha hiteny hoe ndao hivavaka. Rehefa alahady izany anie ireo e. Misy namany efa 20 laza ireo miarakaraka any manao an'izany pointe izany. Andriamanitro, izany pointe izany anie ka reny olona manao course reny. Zaho a miorokoditra mandra-pahatonga an'izareo ny hariva. Koa nareo koa ary moa ray aman-dreny tsy mandeha mivavaka rehefa alahady ko aiza moa izy no andeha. Ka tsy hitako intsony e. Feno ihany io. Ny azy dia izay hoe ndao hiala voly rehefa alahady. Mba miala sasatra. Dia tsy hitako izany izay vahaolana ho anareo ko. Izany moto ton mandeha tongotra. Tsy te hitondra moto mihitsy dada fa miasa be ny saiko. Sao dia manao accident eo. Ahoana? Inona indray no nataony zalahy tao? Raha be ny ditrany zalahy. Le bolo io manao ny ataony io. Mahabevoka zanak'olona. Rehefa avy eo le ritsy mety hanambady azy fa olona zondenda be iny ve hoe vadia. Le olona nefa tsy mety fa tsy ampitaona le vehivavy dia tsy maintsy hitory. Efa voatazona any ary zao ne izy.
tsy ampytaona ie dia nefa tena hoe sura fa be voka be vokany le zanak'olona oety maraitsy ariva moto eo zavatra efa tsy atao surprise tsony zany efa ditra efa faheno foana zany hoe ny fotoana igadonany fotsiny sisany nandrasana zao izy zany zao nitranga sy mba avondreo adada a mba avondreo aloha afa tsy hitako zay atao fa nga tsy memezana fotsiny izy ty saoka moa e taoko zany le fanaonareo taloha kiany nanapo hoe ho tonga amin'izao izy ty e dia hoe aona ny fandehany ka torohevitra fa mivola manana fa leale tsy haiko hoe hoay sa hoay e noro eo dia mitomany ny ataony eo tsy haiko raha maninonao koa io dia efa tsy haiko tsony e fa za tokoa aloha dia miteny aminareo fa ny fanjakana nge sarotiny amin'ity resaka fanoloana na fanodikodinina zaza-tsy-ampytaona dia nagadrampolo taona ny ange zany miampylamonde ka raha ny henoko dia ho 5 taona mihitsy hoe tsy latsaka zay zanyko aza mba atao an'izany moa dada ka inona ny azitsika ataon'izany iady amin'ny fanjakana sao dia mba misy olona fantatra ao any dia mamena vola dia mba tsy haiko e mandehana any amin'ny tribunal raha ngady any maka hevitra dia eloka hibaboana modirariny inona hoe ny tokony ataonay ka zay no mibaboka nefa le ry dia mihirihiry izy ary lasa any vo meme indray no ataony aminao hoe manatery vary izy ataovy tsaratsara ny loha tsy haiko tsony hoe inona ny hafaran'le bolo sy le bainina reny ary sao dia mba hovana amin'izay ty anarana ty loha atsony amin'ny tena anarany tokoa izy sa hoe moa hanova inona tsony dada ka ny anaran'io ihany no mahatonga azy lasa bandy ohatr'izany sy ny fitaizanana ataonareo naletika reo tao andohany tao mihitsy ny faratsiana sy ny toetra ratsy samihafa zao ny vokany ka tiana ary izy dia efa mba natao zay netiko any gangara ary tiana dia ampiataina ratsy ohatr'izany e za miteny aminao ry feno a fa vo fiandohan'ny fahadalàna taona io vo manomboka izy zao oka moa dada tena marina nge zany e sy dia ahoana atao zany vo ny mandainga a pitsiry reo vo masoko reo fa vo mandoha zao ny fahadalàna ahoana zany ny atao e inona ny antsina azy ny tokony tsy mahitsy an'ireny tsony nareo efa tena naniry ao aminy zao ny fahadalàna azonao moa zany dia efa vokany zao io efa naniry le izy a dia efa lasa hazo be dia efa mamokatra izy io jinjany vokatra tsika zao fa ny amin'ity nabevoka zanak'olo ity a hitako mety aloha dia manatoro any amin'ny tribunaly dia any maka hevitra tsy fidonana iray aman-dreny hoe le izy dia azavao fotsiny ka zay ne tsy sarotiny e efa miteny an'le bolo hoe vadio le zanak'olona fa atao manetriketrika ny raha lisa le olona koa tsy sarotiny fa hoe rehefa manambata ny zanakay tsy maninona dia izy ny tsy mety de bolo sy karaha fa tsy mety ohatr'izay izy dia tsy maintsy mitoboka any foana izy ko ka tsy hita hoe aho efa miteny amin'zareo aho fa etoanay ny fiterahany raha izany mena volany tsy mety zareo Izy ny tsy afabaraka hoe izy le zanan'le ray aman-dren'le vehivavy afa baraka hoe izy ny voninahiny sy ny sisa fa re raha manambady azy zany bolo dia tsy maninona tsy hitako tsony zay hevitra amin'izany sy mba ampio moa dada zao ary aloha iomana kely ary dia hiaraka tsika ho any amin'ny tribunaly any zay misy fa tena boda ny lohako okizay reny ora okizay fe nao raha maninona koa anao dia mba hoay za zanaka efa maditra tena omena trolona ary feno a tsy napoziko hoe zao zavatra misy zao ka hitany zany fa tsy teny tokoa le zanak'olo le dia tahotra nigadra fotsiny na tonga zanambady dia lasa izy tsy hita hoe nakaiza na nakaiza efa manezaka nitady azany aho fa tsy hitako ary izy tsy mba napoziko ho zao mihitsy zany manan-janaka fa aoriana ohatr'izao no entiny mampalahelo anahy le zazakely eo dia nilozany fotsiny eo
efa nijery azy teny zany ianao avany mihitsy ahy hoe de mambana ahoana izy mianaka mahasalama tsara salama zareo efa le ray aman-dreny vavy zany tena vavy zany nanaovany anazy zany menatra fa mandray andraikitra atsika de efa zay ny zava-dehibe aloha atao akory ary ianao koa aloha tena anisana tonga zao zavatra izao hoe tsy fotoana fanomezan-tsintsony re zao ronoro reny le hoe fitiavana mamono marina ry se zany a maiky ny fahadisoako e fatako hoe tsy nety tokoa le nataoko nefa efa ranondraraka ariko de ahoana zany zao ny atao sy efa nampandre am-polisy any aloha ny amin'ny fikaroana azy dadandrova aloha tena tsy malaika fa hifankahita ontsika raha tsy tonga eo izy ka izy koa ne tokony mba misaina ihany hoe olona fa lehibe iny nitsokany tsy izy hidirantsika tsony efa mananao tsika na ny fiterahany efa maniatoka atsika satria hatramin'izao mbola manome vola azy de mbola zany any ve ny atao tena leo any feno feno ny kapokako mihoatra ny feno azy sy atao ahoana rehefa ny adalan'ny olona no imehezana de ny tena tsy maintsy tafindamba tena ahoana loatra re de ohatr'izao sy oak'izay ho aty tomaninao ty fa sao maninona eo mba zaza nirina ihany de mampijaly ray aman-dreny ohatr'izao tsy afeniko fanazahako azy ane tena leo e de rehefa nandinika aloha roanany koa le bain'io tsy te hahita zavatra hafahafa ntsony sady matoko ato reo raha zao no mitoy tsy haiko de alao manao taratasy amin'ny fanjakana mihitsy de ariana tsy ho zanaka any reo e tsy mahataditady ntsony hafanenina de efa zay ataonao any reo de reo koa no amozako anao eo sevy nanariny zanak'se any amin'ny tribonaly oatra zany ka leo be ary dada tsy za rery fa nanyreniny ary de ranomaso ny hainina isan'andro san'andro ka avy amin'izy avy amin'izy na tonga ka an'izany na nytany amin'ny tribonaly koa reny hoe gagy hoe nga zazanatsangana reo no ariana ohatr'izao fa tsisy mamoatra ny zanaka ao afa rehefa manay finono de tsy maintsy akifika akifika fa tsy hoe ariana ka ny anay to de naariana mihitsy dada mahafoy andro iainana aleo tsy misy zao anay mivady miadana milamina ka avy amin'izy avy amin'izy izany na tonga an'izany ianao io ihany tady dio tsara ny fomba hitazana azy hatrany amin'ny fahakeliny ka mba hafitiavana azy nanaovana an'ireo mezana fotsiny amantsy tamin'izany fotoana izany sy manoatra no nitaiza zanabaratra anao indray ny poahana zany de zao zany zao de tsisy ao ntsony zala tsisy ao ntsony izy de tsisy alahelo mihitsy nareo zany sy manamafy fo fotsiny dada na ny reniny areo ohatra ny hafahafa be ary de tsy hitako e tsy haiko tsony hoe inona ny ataony tena marina tsy mety aloha le fanapahan-kevitra ny raisinareo tena manometsiny anareo a tsisy ray aman-dreny tokony hahafohy zanaka fa ny matetika de ny zanaka ny mahafohy ray aman-dreny nefa de ny tanterahanareo le izy zao de inona zany tokony de tsy mba manenjika anareo hoe nieritreritra reo ka miaritra ianao hoe avy aminao ihany na tonga le izy tokony hiaritra ianao efa ary mitady vahaolana efa niaritra efa natao daholo ny rehetrarehetra hitany dada ihany reny mba leo koa anay nay koa ny dada mba olombelona ihany mba mahatsapa marany eny marina aloha zay fa na izany aza na hafahafa ihany mieritreritra le hoe de nafohy tsy ho zanaka ntsony de iza zany ny andovanareo sy ngambany reo de omena ny mahantra sy ny reny association reny rehefa aminy
mety hoe zay no mahatonga an'le fomba fitenenana hoe ny foange rano mafana dika le rano mafana mantsy amin'ny fotoana mampandroatra azy izy de mandroatra fa rehefa tonga ny fotoana mampangatsiatsika azy de milamina izy enina ihany nareo marina zay teny dada zay misy fotoana na ivady ohatra te hitady azy indray nefa mieritreritra le sao de vao mahay manondrana indray de tsy hita fa zao ary rehefa ndraisinareo zay fanapa-kevitra zay a de avelo tokoa aloha andeha am'izay satria misy tantara nge ao amin'ny baiboly ao rehefa naditra le zanakadala de navelany rainy tokoa nandeha ka avelao tokoa andeha am'izay aloha mba ampisaina azy de ono a nareo ve zany tena niona mihitsy de nampahafantarina an'izy roa lahy hoe tsy zanaka intsony nareo manomboka izao ie de ahoana ozy na ibainina reny hoe mbola tao an-trano nasinana angorona akandro hoe ndana mandeha am'izay fa leona e de ahoana ozy hitanao ihany re lohan'ireny moa tsy vaky loha tsy mivaky loha avelao andeha am'izao fa tsy maninona vita ho koa ny fiainana odio mandroso ary netreretiko tsy misy olona ato ana fa mbola manao zavatra be kely manao nareo aty mikarakary salama tsara daholo ka nareo any zao manao ona mety zay ka mialatsiny re raha ohatra ka manao zavatra ary ianao fa tsy fombako loatra mantsy le tena hoe tonga amin'ny ora tahaka zao nefa tereny zava-misy de tsy maintsy tsy maninona mihitsy zany ka ka tsy inona kory fa ny am'reto zanakitsika ihany na iza rehefa misendo sahady fa ahoana nga mbola tsy naheno ianao nga misy vaovao indray tsy mitsahatra misy vaovao am'ireo zanakitsika ireo taoko de vao fo maraina de fa ano foana saika inona indray reny iseho androany inona indray no reny sofiko androany zany foana tena marina zany ka zao le zava-misy mitaraina tety amiko noro tonga tany izy tamin'ny fakomaly fa iny fa mamilava tsy izy farany o ny aorafeno mivary lavo amin'ny toka mamono eritreritry tsy mpanao an'izany izy hatramin'izay fa de tsy hay mihitsy fa de noho io problème ny tokantrano io fa ohatrany hoe namozany zanany io zany de mety zakany ihany le izy zany ohatrany hoe mamono eritreritra fotsiny reny le miresaka miseho matanjaka reny fa any anatiny ihany izy naratra ihany rehefa hoe tena naditra le zanany noroany le zanany de zay le zava-misy zany am'izao ka nanao erreur ihany ane izy tamin'ireny ka tsy hita ntsony zay le hoe ravikazo nanitsana ko ngamo iny verina atao ahoana ntsony fa de tsy maintsy hoe le zava-misy androany indray zany zao ny atrehany ka zay no nahatongavako aty aminao ay moa ianao zany mbola tsy naheno an'izany tsy naheno an'izany mihitsy zareo koa zany tsy nandalindalo mihitsy zay elaela sao de mba hiala ny eny nananatra azy ianao amin'ny mahara zanaka ao azy io fisoko ataoko io mantsy mitarika hatrany amin'ny fampirafesana izy io matetika mantsy ny lehilahy misotro toka de tsy maintsy hoe mijangajanga ny ivelany de zay ny any tena atahorako zay raha tsy sanatry ary ka efa nanao an'izany izy ka ny tena olana nge dadanoro de zao efa hatramin'izay izy io no nanariko fa de ohatrany rano atondraka volongisa fotsiny fananarany ka ono a ny dadany ve moa zany tsy mba miteny anazy mihitsy le ranga koa ny eny anisan'ny fototry ny olany zany ohatra mitovitovy ihany le tantara mitoetra ny zareo ele hoe asa koa na hoe le hoe rehefa zanaka nga de misy toetra manahaka koa ao anaty marina ny teninao avao amin'ny dadany marina zany
zay ataoko ka zay tonga saina zany no tsy maintsy mandray andraikitra ka zay mihitsiko za zany saika hoany ihany nefa mieritreritra hoe aleolo mba ianao reny no manao nydingana voalohany mananatra azy satria hitako zany a sady anarina izy nao pahirezana satria kivy be izy amin'le fiainana zay inga io e kivy izy de mba hampahirez zao miezaka ihany ary aloha anao zay vitako zay azoko atao fa zany hoe kely ihany no finoko aloha amin'ny lafiny ray ka atahoana moa fa zay maray aman-dreny antsika tsy maintsy mandray andraikitra eny ary andriamanitra ho fa inona tiry moro a fa ahoana zao fa nisy inona maty feridada rosy ty mary mahireza aloha e tahoana fa zay ny fiainana fa inona ny zavatra nitranga tao aminareo tao nakena ny tsotsotra teo ambony fandriana teo izay vady de tampoka vany tonga vany izy ro lahy vo nahita anazy mofainy de nisendoatra be hoe anao inona ty bandy de tezitra tamin'iny zany hoe tonga de nitsatohany antsy efa nisy antsy tany ambadika tany amin'ny lamosiny tany ratsy izy oatra zany teo ambony fandriana raha tsy ray niala any a de niaraka niosina teo zay tena mahavalo tosa le ankizy tena mafy zao tsy tanatsony zany miainy raha be izy teny an-dalana de tsisy hevitra ntsony ozy izy ny dokotera sy tena okizay kia mahireza zany zanako zany fa zava misy tsy maintsy atrehantsika izao de mba aiza moa zany izy ro lahy zao tonga de lasa nitsoka ny andositra azy zareo fa ny polisy aloha efa mikaroka anazy ihany ono ary izy mianaka raha izao zavatra zao nge no mitoy lasa fahavaritsika zany izy ro lahy reny ka mila mitandrina koa tsika tokony ho izy anao taratasy amin'ny fanjakana mihitsy tsika hoe zao ny zava-misy efa iompirofo fa ny dadany miteraka azy mihitsy zao no nalatsa ny ainy noho zany matahotra zay ny amin'ny aina ihany koa de mametraka n'ity taratasy ity sahoana ozy nareo mihitsy aza hitako ka ho teteziny eny tsika za mihitsy aloha zany lasa ny saiko ry dada Simanga naniry za zay satria tsy nahazo mihitsy tsy haiko hoe inona ny tsara le tsy nanana sa zao nahazo an'izy ro lahy zao nefa ohatry ny ratsy be ny nefa rany raha ny fahitako aloha nareo nge efa nomen'andriamanitra aloha satria naharaka ny teninao teo hoe naniry tokoa fa tsy nahazo fa taty oriana nefa nomen'andriamanitra ihany fa ny olana nge tsy le hoe manana ny olany fa le fomba nitondrana azy hatramin'ny voalohany mihitsy tsy mamofo tamandry amin'ny resaka an'izy ity fa raha feno koa moa iny efa lasa fa tao aminy mihitsy angeny no problème anareo le fomba nitaizahany azy no nahatonga an'izao zavatra zao nanaraka hatramin'ny ainy problème anareo zao tsy hita hoe ho arenina ntsony le fiainanako izy ary iny efa lasa fitiavana mamono
nolaloviny solofo tahiry domona ary sahondra Saotranao mankafy ny radio l'ambassadeur